Ny aliny enina amby folo febroary fofilo tao amby folo febroary lasa teo dia nisy nialatra fiara izay niseho teny Ambohitra kely teny volana vitsivitsy aty aoriana lehilahy iray no voasambotra ny mpitandron'ny filaminana ary voaroroy ao anatin'ity raharaha ity ary nikasa izany hivarotra izany fiarakodia izany. Ho arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny angom-baovao. Voasambotra ny polisy misanany Adeloka Bevava sakelika fahatelo etsepita tafika ny 9 aprily 2024 lasa teo nisy lehilahy ray 17 taona izay voaroroy amin'ny resaka alatra fiara. Araka ny fanazavana nomen'ny polisy anay dia misy olona nametraka fitarainana fa very fiara teny Ambotrakely ny aliny 17 febroary lasa teo. Olona roa ny voasambotra tamin'izay ka natolotra ny fampanoavana dia ny mpiambina ilay parkina sy ny mpamily io fiara very io. Ity farany dia nahitraponja vonjy maika. Tsy nijanona teo ny raharaha fa mbola nahazo délégation judiciaire ny BC3 ka nitoy ny fikarohana. Vokany ny 9 aprily 2024 lasa teo dia fantatra fa misy fiara Peugeot 309 taxi amidy eny amin'iny faritra Betatafika iny ary voamarina tamin'ny loharano Voamaripototra fa mitovy amin'ilay fiara Peugeot 309 very teny Ambotrakely ity fiara voalazy ity. Nataony fifanarahana ka notsiriana ilay fiara amidy. Nataony fomba rehetra ionana tamin'ilay mpivarotra sy ilay nilaza ho tompony. Ny fandriana araka izany ilay mpivarotra ka nomena fotoana ary nilazaina fa hividy ilay fiara no antony ionana. Raikitra ary fa eny Betatafika amin'ny fotoana ka rehefa niona dia nilaza ity lehilahy fa izy ihany ny tompon'ilay fiara ka avy dia nosamborina avy hatrany. Tamin'ny fanadihadiana natao taminy dia nolazainy fa andralahany anefa ny fiara. Mbola mitohy araka izany ny fikarohana. Natolotra ny fampanoavana ny maraina ny 20 aprily 2024 ity sy lehilahy voaroroy ity.